Mangasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arapa tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Famelohany idirantsika amin'ireo antsy prian'ny vaovao dia indro aroso aminao avy hatrany ireo lohateny. Nametrahana base opérationnelle avancée ao amin'ny district Ankazoabo anamafy ny fandriampahalemana. Nravina ny disadisa-poko teo amin'ny Antefasy sy Rabakara tao amin'ny distriktan'ny Farafangana. Mangataka ny amadihana ny lycée Ambanantelo ara-panjakana ny ray aman-drenin'ny mpianatra ao maro antsetra. Iazo ny tapany atsimo nosy isika hanokavatsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao satria dia nitokana foto-drafitrasa maromaro tany amin'ny tapany atsimo nosy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady miaraka amin'ireo minisitra izay voakasika. Anisany nametrahana ny base opérationnelle avancée ny tao amin'ny district Ankazoabo izay natao anamafisana ny fandriampahalemana any an-toerana rahantsika atao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Jean Crislin ity ny makasika izay. Mamaly ny hetaheta ny vahoaka aty amin'ny district Ankazoabo ny fisokafany base opérationnelle avancée izay notokana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara Colonel Randrenirina Mikael. Hitokana ny base opérationnelle avancée vaovao eto Ankazoabo noho ny fitiavan'ny fitondram-panjakana hisiany fandriampahalemana aty amintsika izay. De izao ny zavatra angatahako amintsika vahoaka ampio reo miaramila reo rehefa tonga eo 20 zany maro fa rehefa miampy anareo izy vao maiko matanjaky. Amin'ny anaran'ny vahoaka eto Ankazoabo amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no azahoako manapaka ity ruban ty androany ho fanamariana ny fanokafana an'izao toerana base opérationnelle avancée eto Ankazoabo zao. Miaramila valopololahy no hiasa ao amin'ny base opérationnelle avancée eto Ankazoabo mba hanamafisana ny fandriampahalemana. Izao foto-drafitrasa izao moa dia natao hipetrahan'ireo miaramila miantsehatra hampandry fahalemana aty amin'ny toerana indrindra ety amin'ny toerana manodidina ny Ankazoabo. Raha taloha détachement ny tonga eto miisa eo amin'ny 20 eo, izao zany dia miisa 20 no isan'ny miaramila hampandry fahalemana eto Ankazoabo sy ny manodidina. Ny miaramila mipetraka eto voalohany indrindra dia vahoaka malagasy ihany koa. Zanakitsika ireo dia mahay isitsika miaramonina amin'ireo zanatsika ireo. Sambany amin'ny tantara no nisy filoham-panjakana nitsidika ny distriktan'ny Ankazoabo faly ny vahoaka aty an-toerana ary manantena fa hisy ny fandriampahalemana maharitra. Zay ny tany amin'ny district Ankazoabo fitokanana ny base opérationnelle avancée fa mitombo isa kosa ny tompony gendarmerie am-pirenena amendraikitra ny commune maromaro any amin'ny district'ny Fandrina satria dia navita birao sy tranony zandary vaovao hiasa amin'ny fitandrona ny filaminana ny mpitsabo nentim-paharazana iray any amin'ny commune Miarina Avaratra ka ho atolony avy hatrany ny fitondram-panjakana tsy ho ela izay foto-drafitrasa izay Alain Rodliche rakoto ary malala. Ho fametrahana ny paikady adina amin'ny tsy fandriampahalemana ato amin'ny distriktan'ny Fandrina dia mitombo isoa indray ny isan'ny brigady ny gendarmerie pirenena aty an-toerana fa niken'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère délégué ny gendarmerie pirenena ny maha brigady ny gendarmerie pirenena ny aty Ambomafana commune ny Miarina Avaratra ka iandraikitra sy itandro ny filaminana amin'ireo vahoaka ao anatin'ny commune efatra dia Betsimisitra, Sonakambana, Miarina Avaratra ary Tatamalazy ka eto Ambomafana commune ny Miarina Avaratra no isy ny foibeny izany brigade ny gendarmerie pirenena izany. Personnel dia azo atao hoe ampy satria 40 no efa nafindra aty amin'ny toerana ity manomboka ny 24 avril zay hitokanana ny toerana ity.
manome toky izahay ato amin'ny gendarmerie Amoromani izay ny commandant brigade moa efa voatendry ihany koa hanome fandriam-pahalemana azo sapaitanana satria mezaka manakaiky ny vahoaka hatrany gendarmerie donc fandriam-pahalemana azo sapaitanana zany no azo amin'izany fanakekezana ny vahoaka izany. Fotodrafitrasa izay naorina Andriamatora Kotomalala Edmond Alfred mpitsabo nentim-paharazana namorona ny ED1 ka finiavany hametraka fandriam-pahalemana maharitra atao anatin'ny distrikta ny Fandrina no nanolorany ity fotodrafitrasa lehibe ahitana birao sy tranon'ny zandary hanorenana ny brigade ny gendarmerie pirenena aty antoerana ity. Efatra taona lasa zay nanaovako an'ity fotodrafitrasa ity mba hitiavako sy hifiarovako any commune efatra ato ambadiky Manangana ary tonga zao ny fe-potoana fa vitako somatsara sy nanaovako fifantenihana taty amin'ny fiarahamonina izy ity ary sy nanaovako fifantenihana tamin'ny commune efatra izy ity satria setopoko manokana ary tantara hapetrako eto amin'ny firenena, tantara hapetrako amin'ny bokin'ny gendarmerie sy ny tantaran'ny gendarmerie pirenena hoe olosotra na nahavitan'izao fotodrafitrasa goavana izao. Ho atolotra Andriamatora Kotomalala Edmond Alfred amin'ny fitotram-panjakana amin'ny alalan'ny gendarmerie pirenena ireto fotodrafitrasa ireto ka zandary 12 no efa aty antoerana ho apetraka amin'ny fomba ofisialy amin'ity volana avril 2024 ity ka nitsidika ity brigade gendarmerie pirenena zay ho atolotra Andriamatora Kotomalala Edmond Alfred amin'ny fitotram-panjakana ity ny fianakaviamben'ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritany ny Fianaratsoa sy ny faritra Amoromani izay nambaran'izy ireo fa tomombana ny fanomanana ny hetsika fanolorana izany aty antoerana. Fa nametraka paikady entina mifeny resaka tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrikany Kandreo sy ny manodidina ny foko Antesaka ka ny filoha nasionaly ny fikambanana no tonga nanome ny toromarika tany antoerana mba hitovy ny fomba fiasa manerana ny Madagasikara. Fanadidina entiny Adriel Brice solotenanay any Kandreo. Vonina anaraka ny toromarika nasionaly mba hahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana amin'ireo toerana ipetrahana sy anaovan'izy ireo fitadiavam-bola ny zanaka Antesaka monina ato anatin'ny distrikany Kandreo faritra Betsiboka. Tonga taty an-toerana namory azy ireo ny filoha nasionaly ny fikambanany Antesaka miray le miray maigny no sady nampita ny afatra sy torolalana avy amin'ny foibe ny fikambanana. Miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tondra-fanjakana sy ny velona rehetrarehetra ny fikambanana Antesaka miray maigny dia manana finoana tanteraka fa azo fehezina sara misy fandriam-pahalemana amin'ny faritra na commune misy fikambanana. Ny tazona dia arindra mifanaraka koa amin'ny toromarika nasionaly ny fomba fiasa indrindra amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana. Ny zavatra andrasana amin'izao dia ho tafaboaka amin'izao ny fomba fiasa vaovao mety azo ampiarina mahomby ka siseny omby very voatazona ela be voatratra ary siseny alatry misy atao amin'ny faritra fanaka. Ahazo tombony amin'izao fametrahana ny fandriam-pahalemana izao ireo tantsara rehetra mpamboly sy mpiompomby amin'ireo tanàna manodidina ny distrikany Kandreo ankoatra ny faritra Betsiboka dia tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny faritra Bongolava sy Melaky ary Boeny izay mifanila amin'ity distrikany Kandreo ity. Afahandravina kosa ny disadisa teo amin'ny hafoko Rabakara sy Antefasy tany amin'ny distrikany Farafangana. Raha tsy ahifina dia noho ny fandrodana ny foko Antefasy ilay vato Manakasina izay mipetraka eo ampovoany renirano ny Manambato manoloana ny tanàna ny foko Rabakara no antony nampisy ny disadisa ka izay no nolazay ny foko Antefasy izay tompony raikitra kosa araka izany ny savorivory teo amin'ny Rotota ka niditra an-tsetra ny OMC tany amin'ny distrikany Farafangana nanao ny fandaminana rehetra ka izao niverina amin'ny laoniny izao ny fihavanana Roulier Faheny Manana sy Tahina Flavien. Fahamasomandry ny roany araka nefa voalazany ireo ampanjakana indray fitenena teo dia miravina ny disadisa ary na mafy ny fihavanana misy eo amin'ny Rotota. Ny isa vorovoronky ilantoana hoy ny manam-panahy ny fandamina ary dia nilamina ny foko Rotota, ny foko Rabakara sy ny foko Antefasy eto Farafangana. Raha tsy ny fanaraka vokatry ny fandravany foko Antefasy ny vato Manakasina atao hoe bory teo amin'ny renirano manoloana ny foko Rabakara. Ny aloavan'ny fifampidinina sy fifampiresahana izany ka ny foko Antesaka sy ny foko Zavosoro
no natao hompanelanelana nofaranana tamin'ny fanambarana mianjinezina ny fehi-kevitra ny arahana napaka. Ny eko ny roa tota fa ilamina iavana ame foko zavosoro zany dia magnambara fa ny lamina ny ravina ny disadisa teo. Voalohany indrindra misaotra anareo Rabakara, misaotra anareo Tefasy, dia ny teno gn'anatsinay telo tota sy aiza ny préfet le Zavosoro le Tesaka. Miara-manaiky ny foko roan-tota ny trangany disadisa fa hiavana satria iray ihany ny foko ary hotohizana ka averina amin'ny laony ny fiarahamonina. Ohatra mifoka Tefasy apazaka amina Tefasy dia maka telo maka sika amin'izao fitihosana ireo dia magneky zahay na iny zavatra disadisa ao manjavona anazy zany sika misaotra besaka anareo fa tena magneky fampitihosana ireo zahay na mora ho alamina satria olo raiky sy manana an'izany ay za fa zany hoe akogn'obolan'olo hoe nifamelele io la mikatoka da ko zany ronony zany fa la Tefasy izy ame Rabakara da fa la nipetragna am'ty tany ty fizako zany zakaigny zany le fampisapisa toerana da fandretrika nohony zany da raiky io. Hamafisina ny fihavanana ary daty manatantara ho an'ny foko eto farafangana ny andro ny 17 avril andraikitsy ny fitondram-panjakana kosa ny fanelanelana tamin'ny alalan'ny OMC Atsimo-Atsinanana. Ohatra ray lehibe naseho nreto ray aman-drenitsika ara-drazana ireto androany izany fifankatiavana izany firaisakina izany ka angatahina isika mba hametraka any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika amin'ny fiarahamonina misy antsika any fa iraika avao isika io. Noraketina antaratasy ireo fehi-kevitra voalaza ny fifanarahana rehetra ka no mafisina tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony ho an'ireo rehetra vavolombelona hita maso. Avelantsika eo ny vaovao makasika ny resaka fandriam-pahalemana va resaka fampandrosoana indray aloha isika simba ny tetezana iray any amin'ny lalana mampitohy Antalaha ambanivohitra sy ireo komuna ambanivohitra miisa 5 any Kapest ka sahirana ny mponina any an-toerana amin'ny famoam-bokatra tany an-toerana ihany koa ny lehibe ny faritra Sava ny laza fa ho atomboka tsy ho ela ny fanamboarana izay tetezana izay. Clé Sylvain, Brian Judicael, TVM Antalaha. Commune ambanivohitra miisa 5 no sahirana amin'ny fivezivezena efa ambolana maro izay vokatry ny fahatapahany ny tetezana ao Ambodiampaka commune Santa mampitohy any Antalaha ambanivohitra sy ny faritra Kapest igny. Nanapa-kevitra ny lehibe ny faritra Sava fa raisin'izy ireo an-tagnana ny fagnamboarana iarahana amin'ireo izay vonona n'olo-tagnana. Nisy arak'izany ny fagnazavana ny ansipria ny tetikasa nataon'ny teknisianina tamin'ireo rehetra voakasika taorian'izay dia nidinay fotony ny jery maso ny fototrafotrasa izay ho amboariny. Ny fitondram-panjakana taren'ny kolonely Randenirina Mikael filohan'ny fanavoazana ny Repoblika dia mijery fotony ny fasairanam-bahoaka ary mitondra vahaolana mba ahafahana amaty olany pont tapaka tia satria eto ny vezivezen'ny mponina sady amoahana vokatra koa 2 metra i pont tia ary hoe zana zegny rehefa ho atao ilay izy mba vahaolana mahatra ny atao fiaramiasa matotra eo amin'ny faritra Sava sy ny commune zay mampiasa ty lalagna tia eo koa ireo mpandraraha ary isoragna manokana koa ireo député roa miralahy zay samby hitondra anjara brikiny. Haindehibe ny fampandrosoana ny lalagna hoy ny lehibe ny faritra ka anentanany ny rehetra mba hifanometagnana. Ny any andapa fa manao ny lalagna, ny ao Sambava fa mitohy ny fanamboaran-dalagna ary ny any Voemara tsy ho ela koa mitohy ny fanamboarana fotodrafitrasa. Iroso bebe koa amin'ilay fanovana entagnintsika jiaby amin'ny faritra Sava ampandroso faritsika. Efa maro ireo mpandrarany laza fa andre anjara hagnampy ny faritra amin'ny asa izay ho atao. Heverina fa mialohan'ny faran'ny taogno dia ho vita ny asa fagnamboarana ny tetezana Ambodiampana ity.
ho any amin'ny faritra Iorombe vetivety aloha isika amin'ity vaovao manaraka ity ho fanampinan'ny fiangonana amin'ny fanatsarana izay atao dia nanolotra simenitra folo lasaka ho an'ny fiangonana Masindahy Josefa eny Ankily Iosy Ramatoa Elizara Andrianirina vady ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara santatra mbava rano ihany izao fa mbola ho avy ny hetsika manaraka. Arline Florence TVM Iosy. Ho fanoharana sy fandraisana anjaran'ny fiangonana dia nanolotra simenitra folo lasaka ho an'ny fiangonana Masindahy Josefa Ankily Ramatoa vady ny filohan'ny fanavaozana Repoblika ny Madagasikara Elizara Andrianirina. Ny avy ao ny ministera amponina sy ny firaisan-kina no angadinanana sy vinahitana zao tolotra izao. Misy foma folo saky io avy amin'ny filohan'ny fanavaozana mivady atolotra sika ty amin'ny faritra Iorombe izay natolotra manokana ho an'ny fiangonana Katolika Ankily. Ny fiainantsika olombelona dia tsy misaraka amintsika ny atao hoe finoana. Izany no nanosika azy mivady ireo nanolotra ny fanohanana ny fiangonana. Hanampy amin'ny fanarenana ny fiangonana izao fanomezana izao ka velim-pisaorana izy ireo. Mahatsiaro zahay eto amin'ny ekara Masindahy Josefa Ankily fa manana ray aman-dreny ary tsy diso anjara amin'ny ony rehetra izay efa nahazo fanomezana izahay eto. Io ihany koa no lazana fa tsy afa-misaraka amin'ny fitondrana, amin'ny ara-panjakana, ny finoana satria sika dia olombelona, saina, fanahy, vatana. Ka ataoko fa izay no anisany nahatonga azy mivady hisinjo manokana ny vahoaka kristianina indrindra ny hoe eto Ankily izay tsy zoviana amintsika zany hoe Ankily zany toerana any avian'ny première dame ankasitrahana indrindra izay fanehoam-pitiavana avy amin'izy mivady izay ary atsapana hoe manana ray aman-dreny tokoa izahay manana azy mivady. Mbola betsaka ny fanatsarana tokony atao ny amin'ny fiangonana Masindahy Josefa Ankily ka zava-dehibe izao fotoana izao ary maniry ny itohizany. Alafiny fanabeazana no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Maniry ny hamadihana ny lycée communautaire ao Ambinantelo a distrika ny Maro Antsetra ho lasa lycée mpanjakana ny mpitantana ny sekoly indrindra fa ny andraisana ireo mpampianatra miisa 17 izay mbola ny ray aman-drenin'ny mpianatra no mandoa ny tampo-karaman'izy ireo antony fangatahana mba andraisana azy ireo mpiasa-mpanjakana ampienana ny vesatry ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Boniface Ramiandroson. Ny taona 2024 no nojoroa ny lycée communautaire eto amin'ny commune ambanivohitra Ambinangitelo distrika ny Maro Antsetra ity ezaka ny fokon'olona sy ny ray aman-dreny madiodio nampiany ireo mpandraraha te fampianarana no nananganana azy ity. Erim-pony fokon'olo natsapa fa lavitra ny mandeha Maro Antsetra ny zaza afaka BPC avy aty amin'ny commune Ambinangitelo. Raha ny elanelantany lavitra dia lavitra mandany 4 heures de temps, 5 heures de temps mandeha tongotro ny lakagna sarandalagna lafo dia lafo. Na dia mbola tsy lasa lycée général aza ny lycée communautaire Ambinangitelo dia efa misy ny fiara-miasa amin'ny ministère am-pia amin'ny fanomezana mpampianatra. Raha ny personnel ato amin'ny lycée communautaire Ambinangitelo 17 amizay ny ENF FN ray aman-dreny mpianatra 10 ny mpampianatra titulaire. Fa zao moa isoragna ny fitondram-panjakana fobe misy ENS raiky voatafiditra tamin'ny recrutement takeny. Mangataka araka izany ny mpitantana ny sekoly ny andraisana ho mpiasa-mpanjakana ireo mpampianatra ENF 76 ireo hampienana ny vesatry ny ray aman-dreny. Ankoatr'izay dia mbola efitrano tsizarizary no vitan'ny fokon'olona ka mangataka efitrano andura avy amin'ny ministère am-pia ihany koa ireto mpanabe indrindra fa ny hamadihana ny lycée communautaire ho lasa lycée mpanjakana araka ny fangatahana nalefany amin'ny ministère.
Aftao maro antsetra isika dia kisaka ho vavatenina haindray miaratsy isa taona ny vokabary eo amin'ny lemaka zafo any vavatenina any. Lemaka 7 hektara kanefa tsy ampy ny rano manondraka kanaovan'ireo tantsa Antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana maharitra. 3 hektara mahery amin'ny lemaka io ihany no ao anatin'ny commune maro mitety ka nanaovan'ny ben'ny tanàna fangatana tamin'ny lehiben'ny faritra ny farany herinandro lasa teo Abel Benjamin sy a Francisco. Sombotra nalanjorofo amin'ny vokabary indro mamokatra isan-taona ny lemaka azafo mihoatra ny 7 hektara ny azo esana vary ka ny ansasany amin'ireo dia ato anatin'ny commune maro mitety avokoa. Maro ny fandaharana asa miazakazaka miasa aty io no mba azahoan'ny mpamboly vary fiofanana samihafa sy masomboly. Miezaka ny mpamboly mampiatra izany fa ny olana eto dia tsy fisin-drano ampiarana azy. Miantona ny fodo-drafitrasa simba ny fambolena hoy Lito ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra maro mitety. Velon'ny mpanantenana inga ben'ny tanàna taorian'ny firesahany tamin'ny lehibe ny faritra Analanjorofo Maître Todiarno fa isany andraisana andraikitra ny mahakasika ny fitazomana ny rano eny an-tanimbary. Mbola ao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny tapabolana lasana teo tamin'ny chef de région vaovao izay vao ny fampijery akaiky mahakasika an'izy io mahakasika ny famatsiahany rano. Izany hoe amin'ny fotoagnan'ny rano tondraka dia mora ny manena ny rano ao anatin'ny faritra ny famboleam-bary. Fa kosa amin'ny fotoagnan'ny haintany dia sarotra ny fanondrahana. Dia misy moa ny solution izay efa ny proposegny tamin'ny lehiben'ny région Analanjorofo izay ny fampiresahana tamin'ny tapabolana lasana teo mino izahay fa hijery akaiky mahakasika an'io izy. Dia ny olana magnaraka ihany koa eo ny famboliagna izay efa atao hoe miazakazaka ao anatin'ny atao hoe agny amin'ny 75% ny famboliagna dia ahitambokany. Fa kosa ny lalagna izay mampitohy ny fokotany maromaro amin'ny commune dia misy fahasarotany. Dia misy ihany koa ny fomba hijerena manokana mahakasika an'izay zavatra izay. Miantso fizerena arahina fandraisana andraikitra manokana ny amahana ny olana ara-pitaterana dia ny lalana manamorona ny lemaka azafo. Efa nisy orinasa nanao azy ity saingy lasa nody fa tapitra ny tetikasa ny fanaraka taminazy ireo. Zay ny makasika an'iny fa manomboka eto isika dia resaka tontolo ny fampiroboroboana ny teknôlôjia nomerika sy ny tontolo ny fandraharahana. Miroborobo hatrany ny teknôlôjia sy ny tontolo ny nomerika amin'izao vanim-potoana izao izay tsy afa-misaraka amin'ireo sehatr'asa misy ankehitriny. Ho an'i Madagasikara manokana dia efa maro ireo orinasa na olon-tsotra efa mahafehy ny fampiasana ny teknôlôjia na izany aza nefa mbola maro ihany koa ireo zava-baovao mivoatra hatrany isan'andro maneran-tany. Antony sy ny lahetsika goavana à salon du digital et de l'innovation de l'océan Indien andian'ny faharoa izay atao etsy Mahamasina Kanto raha ny voarison sy Tolotra Robson. Miroborobo hatrany teknôlôjia maneran-tany amin'izao fotoana izao. Na dia nisy ireo firenena andalam-pandrosoana azy Madagasikara dia maharaka tsara ny fivoarana misy amin'izao fotoana ao anatin'izay tontolo ny teknôlôjia izay. Antony sy ny etsika salon du digital et de l'innovation de l'océan Indien izay miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ity taona ity. Ankehitriny zany raha ny tafitra izay azontsika miresaka hoe toana hoe fikirakarana ny internet io zany na hoe fanaovana Facebook fotsiny ary ohatra dia anisany manana ambonimbony ihany zany Madagasikara raha hoe mihoatra amin'ireo ataontsika hoe aty amin'ny faritry ny Afrika zany resahana. Raha atao nivon'ny ranomasimbe indiana kosa itsika dia azo atao hoe tsy mifanalavitra ihany zany eo amin'ny resaka sahanisy io. Fa izay indrindra mantsy zany ny tena hoe tanjon'ity salon digital et innovation ity mba ampahafantarantsika zany hoe aiza ho aizytsika ary izy avy repisehatra ao anatin'ny izay resaka teknôlôjia vaovao zay resaka numerika resaka digital zay. Raha tsy teny fotsiny zao tsika teo ohatra hoe ny teny Canal Plus zao ohatra manana an'le resaka hoe solution zany izy ao anatin'izay resaka hoe télévision sady numerika no satellite le izy zao ohatra. Dia izay tena hoe anisan'ny zava-baovao zany le izy raha hoe hoharina amin'ny mahazatra antsika hoe télé atao amin'ny tany sy ny firenena moa zany resahana. Dia ohatr'izay koa zao le resahany asy Madagasikara teo zao raha hoe ny
présence zareo fotsiny zao resahantsika izay tena hoe fampanafrikaine zany misy any Afrika misy eto amin'ny océan Indien izay tena hoe miezaka zany zareo mampivelatra sy mampiroborobo ny izay fifandraisan-davitra izay mba ho ataontsika hoe accessible kokoa zany ho an'ny malagasy rehetra sy ho an'ny na ho an'ny orinasy io zany na ho an'ny mpisehatra na olon-tsotra io zany na ho an'ny fanjakana koa azy. Ny 4 ka hatramin'ny 4 ny volana aprilo avy izao no anatanterahana ny hetsika etsy amin'ny kianjan'ny Paris Mamasina ary mahery ny 40 ireo trano eva ho hita amin'izany. Fa mbola maro ireo tanora no te hiditra amin'ny tontolon'ny fandraharahana izay tsy afa-mikofoka noho ny tsy fampinenty-manana sy ny fitaovana ahafahana mampivoatra ny asa. Olana mbola matetika hita eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana eto amintsika io. Noho izany dia misy ny tetikasa nosokafan'ny banky tsy miankina iray ahafahana manohana ireo te hampivoatra ny tetikasan'ny Olivier Ndriambololo-Mihaja sy Mamy Ravoafisan. Maro amin'ireo tanora manana tetikasa tsy afaka manomboka na manatanteraka io tetikasany noho ny enti-manana tsy misy. Zary lasa mipetraka ho ahazoana maro-pahaizana fotsiny ihany ny famolavolana tetikasa. Tetikasa tokony hivadika ho asa hampiroborobo ny orinasa izy fiantraikany eo amin'ny toe-karen'ny firenena. Nitsiry ny hevitra teo amin'ity banky mpampindram-bola iray ity ka nanokana tolotra hanoanana ireo izay te hiroso amin'ny sehatra ny fandrarahana na mpandraraha madinika na salatsalany na koa mpandraraha vaventy. Fanoanana miompana indrindra amin'ny lafiny ara-pitaovana. Maro tokoa ireo orinasa ataoko hoe te mialatsiny aloha amin'ny teny baika te hanao investissement na fitaovana zany nefa tsy manana an'le vola ataoko hoe alomelo apport zany raha zay mahalaza azy. Dia zay anisany natonga anay namolavoly hoe mila manotra vahaolana zany ho an'ireo mpanjifa ireo anisan'izany crédit bay satria amin'ny crédit bay zany tsy voatery manana apport le client fa tonga dia vidin'ny banky amin'ny totalité moa zany alatsiny hatrany amin'ny teny bay koa le fitaovana any amin'ny fournisseur dia tonga dia afaka mampiasa le client avy hatrany izy dia mamerina an'le fany. Nampafantarina tamin'ity fotoana ity ho tolotra vaovao io ho fanoanana ny mpandraraha eto Madagasikara. Tonga ny fampandrosoana maro fitaterana ao amin'ny faritra Diana ireo mpandraraha avy any Mayotte amin'ny alalan'ny Greenfish. Nisy araka izany ny fifanaovan-tsony ampiara-miasa teo amin'ny andaniny sy ny ankilany izay natreny avy eo anivon'ny Ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina ny farany herinandro lasa teo atao Ambilobe. Ramanandanja Alain sy Ois Judikael. Tonga ny fampandrosoana marina ifotony dia nangotrony sady nanome hery ireo mpandray anjara sy mpampiasa vola ny ministera piahy. Nisy ny fampanaovan-tsonia nataon'ny mpitondra ny tetikasa dia ireo mahore sy ireo kooperativa malagasy miara-miasa amin'izy ireo. Agnatin'izay ny fametrahana ny fenitra ny fomba entina miasa. Fiantraikany araka asa mivantana amin'ny vahoaka ty zavatra natao androany ity raha iresakintsika ny tetikasa zay tarihan'ny mpandraraha mahore sy ny kooperativa gasy tafiditra ao anatin'izany zany ny ara-pambolena amin'ny ankapobeny ary ny faharoa arakarak'izay koa amin'ny lafin'ny fitaterana fa eo ihany koa ny fanodonana amin'ny ankapobeny dia tonga eto izay androany amin'ny ministera pia ny mpandraraha ny kooperativa sy ny lafiny ara-indostria. Ny tanjona dia ny anomezana an'izareo izay lafiny hoe fahaiza-manao izay voalohany indrindra ahafahana miatrika ny atao hoe tsena fa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny tena tanjona ngeza indrindra dia ny hoe ahoana ny atongavany ireny tetikasa ireny ho maharitra na mameno ny fepetra isin'ny ataontsika hoe indostria izay ny fameno amin'izany atrikasa androany izany. Mahatratrany amin'ny 500,000 ny olo voakitika nyity tetikasa ity fa fanomboany ny androany ka nampiseho ny favognosany amin'ny fandraisana izay tetikasa izay ny aty antoerana mino tsy magnantena fa ho hisy fiantraikany mivantana izao tetikasa izao.
Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika resaka fahasalamana. Horaisina ny tanana mandritra ny 2 herinandro manomboka ny 17 hatramin'ny 1 May 2024 izao ireo vehivavy manana aretina mamany lava any amin'ny distrika Nantsy amin'ny alalan'ny fandidiana maimaim-poana izay vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ONG Opération Fistula sy ny Hôpital B Nantsy. Everaldo Erniaina. Mba ahafana manampy ireo vehivavy voany aretina mamany lava na ny fistule obstétricale atao amin'ny faritra Sofia sy mba handraisana tanana azy ireo dia misy ny fitsaboana izay amin'ny alalan'ny fandidiana maimaim-poana vokatry ny fiara-miasa misy eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG Opération Fistula ka eto amin'ny Hôpital B Nantsy no anatytarana izany mandritra ny 2 herinandro. Zany fandidiana maimaim-poana zany dia atao amin'ny 17 ka hatramin'ny 31 mai, zany hoe 17 mai ka hatramin'ny 31 mai 2026 zao. Ka natao zany zao fampahafantarana zao mba hahafahantsika vahoaka sady miomana tsabo an'ireny havantsika tratran'ireny aretina mamanimany lava reny. Ka mandritra ny hetsika io moa zany dia maimaim-poana ny fitsaboanan'ny marary, maimaim-poana koa ny sarandalana mandroso sy miverina ho an'ny marary sy ireo mpanaraka, ary koa ny sakafo mandritra ny fitsaboana ho an'ny marary sy ny mpanaraka. Ka aoka retsika izay manana an'izay aretina izay mba tonga any amin'ireny CSB ireny tafiditra anatin'ny politika amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izao hetsika izao dia ny fahasalamana manatona ny vahoaka izay entina hanamorana ny fisitrahan'ny mponina ireo tolotra ara-pahasalamana. Atany amin'ny commune ambanivohitry ny Analaiva distrika ny Morondava no nanamariana ny andro maneran-tany iadina amin'ny aretina hémophilie tamin'ny 17 Aprily lasa teo. Aretina tsy dia be mpafantatra izy io kanefa ilaina ny fampatsiahivana fa misy izay aretina hémophilie izay atsirokavana Christine sy Eric Gervais. Teto amin'ny hôpital CSB2 eto amin'ny commune ambanivohitra Analaiva no ivitoera nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aretina hémophilie na ny aretina mira izay tsy mety mijanona raha misy ratra. Ho fanentanana ny olona sy fampafantarana dia nisy ny fidinana ifotony nataony avy ao amin'ny fitaliava-paritra ny fahasalamam-bahoaka ato Menabe mba ho fiarovana ny ain'ireo izay tratra ny aretina hémophilie. Efa nahitana tranga n'ity aretina ity ny tao amin'ny fokotany iray atao amin'ny commune Analaiva ka izay indrindra no antony ny safidiana ity commune ity. Ty amin'ny CSB2 ny Analaiva no misy antsika amin'izao fotoana izao. Iandro eran-tany iadina amin'ny aretina hémophilie. Zany hoe io aretina eo misy io aretina eo fa tsy dia tena misy mahafantatra be loatra dia tonga taty tokoa zahay manentana ireo vahoaka ireo satria raha mahita an'izay tranga zay dia mba tokony handray fepetra sy hanantona ny tombom-pahasalamana ahafahana miaro miain'ny olona izay tratra an'izay aretina zay. Manaraka an'izay ihany koa ny nanentana ihany koa zahay momba ny vaccine satria ny vaccine dia misy an'ireny tombom-pahasalamana regny ary maimaim-poana ary misy an'ilay vaccine ny mpox zany hoe ny nendrangido sika amin'izao. Izay zany anisany nahatonga hoe manentana zany zahay mba hahafantatra ny olona rehetra an'izay toe-batana izay amin'io aretina hémophilie na aretina izay maratra ny tsy mijanona mihitsy ny hevitra amin'ity moa zany dia hoe ny fitiliana no iantohany fitsaboana. Zany hoe izy ny teneniko teo hoe tsy maintsy tiliana loatsika hitany aretina izay vao mitsabo. Mbola ao anatiny ady amin'ny aretina mpox isika ka tamin'ity fotoana ity ihany koa no nampisitrahana ireo vahoaka ny vaksiny iadiana amin'ny mpox ka maro no liana nanao ilay vaksiny. Tsara ho marina moa fa maimaim-poana hatrany ny fanaovana ny vaksiny.
Mbola nisany tranga hita matetika eny anivon'ny fiarahamonina eny raha eto Madagasikara ny karazana herisetra mifototra amin'ny mahala sy ny mahavavy ka ho an'ny ao amin'ny distrika eny Anjorobe manokana dia tafiakatra hatrany amin'ny 750 isan-jato ny trangana herisetra mifototra amin'ny mahala sy ny mahavavy. Noho izany dia nisy ny atrikasa noentiny Santé Sud ho an'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fahasalamana teny fotony soroana ny mety ho fitombony izay trangana herisetra izay sy ny fifehezana ny tsy verimberenan'ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina. Lovasoa José. Araka ny tatitra avy amin'ny ministera am-ponina sy ny firaisan-kina ho an'ny eto amin'ny distrika Anjorobe dia tafiakatra hatrany amin'ny 750 isan-jato ny tahan'ny herisetra mifototra amin'ny mahala sy ny vavy. Nandritra ity fiandohan'ny taona ity. Antony maro anefa no mahatonga izany. Maro ny rongatra kely tato ato ny herisetra mahazo ny ankizy latsaka 12 taona dia ny fanolanana izany. Ny antony tena mampirongatra n'izy io dia vokatry ny zava-mahadomelina ho an'ny tokantrano izay hiaran'ny herisetra fototra amin'ny mahala sy mahavavy dia ny tsy fahampiany fidiram-bola. Eo ihany koa ny tsy fifahaizan'ny mpivady mifampiaino sy mifampiresaka. Niopana tamin'ny fahakakevitry ny tsirairay sy ny fanentanana eny fotony ny atrikasa noentin'ny Santé Sud ho an'ny reto be ny tanàna ireto niaraka tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ny CFSAP ary ny CFCSB izay nandroso ny vahaolana mifototra amin'ny mahala sy ny vavy. Zareo no antsoina hoe acteur de proximité izay ao anatiny ny be ny tanàna ny tompon'andraikitra maro isan-karazany misehatra eo amin'ny fahasalamana sy ihany koa ireo olombe eo an-tanàna ary ny zavatra natao tety dia ny fampiofanana mikasika ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala sy ny mahavavy. Raha mitranga tokoa moa ny herisetra dia inona no adidy sy andraikitry ny tsirairay ao anatiny. Ny andrasana moa zany ao anatin'ny atrikasa dia ireo asa izay mety hosahan'ireo mpikambana amin'ny CCDS izay ao anatin'izay moa zany dia ny hoe ny fanentanana voalohany indrindra satria rehefa miresaka ady amin'ny herisetra moa isika tsy maintsy hoe mifototra foana amin'ny fanentanana sy ny fampalalana ny fiarahamonina hoe inona ilay atao hoe herisetra sy ahoana no ahafahana misofoka ny herisetra. Misy aloha zany ny fivoriana matetika izay iarahan'ireo komity ireo ary aorianan'izay dia ny fampahafantarana kalamanjana any amin'ireo sehatra isan-tsokajiny izay voalaza teo aloha izay tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny CFSAP tao anatin'ity atrikasa niarahana tamin'ny ministera am-ponina sy ny mpiara-miangonana antokaity. Komuna fita tanatin'ny distrika Anjorobe no miara-miasa amin'ny Santé Sud izay ahitana ireo CSB. Ankoatry ny fitsirehana ara-pahasalamana eny fotony dia miopana amin'ny fananganana foto-drafitrasa sy ny fanatsarana ary ny fampitaovana ihany koa izy ireo. Fa nisy nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ny tany amin'ny distrika ny Maintrano. Setry ny fanamariana dia nosokafana ho an'ny be sy ny maro tany an-toerana ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny Mpox raha mbola ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo mpiserasera manolona no ananomboana izany. Georges Sébastien sy Antra Randrinasolo. Andao irahina hanoana ny siansa. Io no loha hevitra ny safidinana nandritra ny fotoam-pakalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana teto Maintrano ny alarobia 10 ny volana avril lasa teo. Betsaka ireo tolotra ara-pahasalamana no sitrahan'ireo vahoaka toy ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo be antitra sy fisafoana maimaim-poana ho an'ireo vehivavy bevoka. Nandritra izao fotoam-pakalazana izao ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny valanaretina Mpox ho an'ny olona feno 12 taona no miakatra. Maro ny hetsika sy melaka raha tsy teny hoe hetsika ara-pahasalamana, hetsika ara-panatsandahatena ary hetsika ara-kulturaly. Ny hetsika ara-pahasalamana moa dia nahitana ny fangalana nify, eo koa ny famorana zaza, ny fanaovana vaksiny Mpox miaro ny Mpox, eo koa ny fanaovana vaksiny zaza. Anisan'izay koa ny fitsaboana ny ireo olobe. Izay ny hetsika ara-pahasalamana. Eto koa ny hetsika ara-panatsandahatena ahitana ny fanaovana baolina izay misy rakontra ny vehivavy sy ny lehilahy. Dia faranana amin'ny hetsika ara-kulturaly izay ahitana ny faninanana karaoke. Izay sy izay no hetsika atao amin'ity andiany faha 70 vite.
natao 15 ny an'ny région Melaky satria eo ny zavatra maro samby karazany dia lasa natao 15 dia izy fa tokony izy dia 7 avril no fankalazana azy isan-taona. Marina moa fa mitoetra ny fanaovam-bakisiny adina amin'ity valanaretina mpox ity eny anivon'ny CSB sy ny hôpitaly be eto Maintirano. Tontolon'ny fitantanan-dra-panjakana ny roso amin'ny famindram-pitantanana sy fibaikoana ireo tompona andraiki-panjakana izay voatendry tantana ireo sampandra-panjakana ny amin'ny faritra tsirairay ihany. Rahantsika miaraka ny vaovao mahakasika izay. Tampirahalaina tanteraka ny fifamindram-pahefana ara-miaramila teo amin'ny inspecteur de police principal teo aloha Bobol Victor sy ny chef de poste de police avancé eto amin'ny commune rurale ny Tsivory vaovao Razafindraibe Naina Nestor izay nanamafisany ny fanatsarana eo amin'ny sehatra Arakasa ary maniry ny tenany ny mba hitohizany izany. Isy ihany koa ny fanavaozana izay atao eo amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny polisy pirenena aty amin'ny faritra Anosy. Tanjona ao anatin'izany dia polisy pirenena manakaiky vahoaka ho hamafisina ihany koa ny fifanomezan-tanana eo amin'ny aratafoka rehetra aty amin'ny faritra Anosy. Nototo saina teto amin'ny efitrano malalaky ny faritra Androy ny famindram-pahefana teo anivon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana ka Andriamatoa Manamiaro Maheriary Soa Johnson indray no voatendry ho taleparitra ny rano fidiovana sy fanadiovana Androy. Tao anatin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony no nanambarany fa ny rano no zo fototry ny olombelona izay hisitraka azy ka tokony hiaina izany rano izany avokoa ny isan-tokantrano tsirairay. Nizotra tampirahalaina tanteraka moa izao famindram-pahefana izao izay natrehan'ny prefet ny Ambovimbe Androy, ny SG ny faritra Androy, ireo taleparitra isan-tsokajiny sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny colonel Andria Mamonsoa Jean Bernard no voatendry komandiny vondrotom-pileovan'ny gendarmerie vaovao eto Bongolava. Izy ny komando fahavito mibaiko ny vondrotom-pileovana teto Bongolava. Maro ny fianarana sy ny fiofanana efanondratoviny. Ny komandiny gendarmerie amin'ny farim-piadidinina Antananarivo no nanao ny fisafona. Ny generaly Andria Tsiferana Tiarmanana sy Lofitiana Ajasoa izay nitarika ny passation de commandement teto Bongolava. Ny colonel Andria Mamonsoa Jean Bernard, komandiny vondrotom-pileovana vaovao, no nitarika ny matso amin'izao lanonana famindram-pitantanana izao, nandraisan'ireo gendarme miasa ato anatin'ny vondrotom-pileovana. Nanamafy ny fahavononana amin'ny fiara-miasa ny tenany amin'izao nahavoatendry azy ho komando vaovao izao. Ny lieutenant colonel Léon Randriamanantena no nitantana ny vondrotom-pileovana Bongolava nandritra ny 3 taona sy 9 volana ka notolorany lehibe ny faritra. Ramatoa manampisoa faratiana Safeny Victoire mari-pakasitrahana izy noho ny asa sy ezaka vitany tamin'ny fitandrona ny filaminana teto amin'ny faritra Bongolava. Ny mpitsoka mozika ny gendarmerie avy any amin'ny hery vonjitaitra no nampiaina ny matso nandritra ny fanatanterahana ny lanonana famindram-pitantanana teto amin'ny komandiny vondrotom-pileovan'ny gendarmerie teto Bongolava. 9 taona sy enim-bolana katroka ny 9 ny volana avril 2020 teo no nitantana ny Pierre Jaosera ny distrika ny Vavatenina ity. Fandaminana ny fiarahamonina eny anivon'ny commune 20 sy miantoka ny fampandehanan-dra-panjakana no asagoavana izay natao teto. Ankoatr'ireo dia mandray anjara lehibe sy mivantana amin'ny fampandrosoana ihany koa ny lehiben'ny distriky. Vita androany ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny lehiben'ny distrika vaovao. Ho tohizana ny fiarahamentana ifotony anamafisana ny fandriam-pahalemana anatiny. Hoy Tsilay ny Aina Angelo, chef district ny Vavatenina vaovao. Ireo no ventilesaka nandritra ny famindram-pitantanana tamin'ny lehiben'ny distrika ny Vavatenina teo aloha sy vaovao izay nandre asa omaly. Toizantsika amin'ny vaovao ny kolotsaina sady amaraparanantsika ny fampahalalam-baovao. Tamin'ny farany herinandro lasa teo teny Ambatondradama no nanamariana ny ireny andro miverina Alamadibe ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy. Famaranana ny Alamadibe izay idirana amin'ny vavahady na volana vaovao noho izany dia nisy ny fangatapitahiana sy famerenan-kasina ny doany izay nataon'ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy nandritra ny 3 andro fanadihadiana eo amin'ny sary ny Lovasoa José. Fomba mampanao malagasy ankalazaina aorian'ny taom-baovao malagasy ny ireny andro miverina na famaranana ny Alamadibe.
samy manana ny fomba entina namariana izany ireo mpandala ny fomban-drazana malagasy fa ho an'ny tetỳ Ambatondradama kosa dia ny fandroana fanalana ny ratsy idirany soa sy ny fangatapitahiana ary ny ala faditra no nanamarian'izy ireo ny reny andro miverina sady reninandro alamady no zanak'andro alamady andro manan-tantara ary daty vitana anisan'ny hoe lehibe amin'ny finoana ny fomban-drazana izay andro izay ary dia zana hoe ampifantarina sy ho alalian'ny olona tsirairay avy hoe inona marina ilay atao hoe alamady fa tsy hoe rehefa alamady hoe vavandro ihany izay vao hoe alamady fa ny alamady dia anatin'ny volana rehetrarehetra raha vao mbola volan'ny alamady tafiditra ao foana ny renandro miverina moa dia tsara kokoa izy hoe fantatry ny malagasy tsirairay avy hoe andro manan-tantara ary andro manan'ny andro amin'ny zavatra rehetra izay atao na ny fangatahana izany na ny zavatra rehetra atao izany dia tafiditra ao foana andro manan-tantara andro fangatahana ny volana tsinana afaka mangataka sady fanalana zany izy io no fangatahana. Misy fombafomba ny fidirana ety Ambatondradama izay misy doany aty atsimo na Ambohimangarova. Ny toerana eto amin'ity Ambatondradama ity manjany dia misy kilapiny izy ity satria vao miditra ao amin'ny lapavoa atao amin'ny voalohany zao ny olona dia misy an'ny Embera Ramaranaka ao ny toerana voalohany indrindra. Dia rehefa makao amin'ny Embera Maranaka misy ranon'ny Embera Maranaka ao misy tsangambatony ao afaka misaika ao amin'ny Embera Maranaka ny olona rehetra alohan'ny idirana. Dia misy moa ny olona tonga dia tonga eto amin'ny ranobe fitsarana eto ny ranobe fitsarana eto ny ranobe dadabe andre fitsarana lorano dia lorano famelan-keloka lorano fanasan-dratana amin'ny mason'ny olombelona ka rehefa favy-midio ao amin'ny ranony dadabe andre fitsarana ny olona dia miditra ato amin'ity zomba ity ity na atao hoe zomba na hoe valamena ato no fangatahan-tsodrano fangatahan-pitahiana amin'ny fiainanao. Raha misy zavatra tianao angatahana raha misy ny olana mba mangataka dadabe sy nenibe mba hivoahan'ny olona mba hivoaha amin'izay ny problème mba mangataka amin'ny soa mba mangataka amin'ny mahatsara. Fomba entina nomezan-danja ny fomba mampanao malagasy no anamarina ny hetsika tahak'izao. Marina isan-taona izy io mba hamelena kasina ireo doany sy angatahana tsodrano indrindra ampitana hafatra amin'ireo taranaka aty aoriana mba ho fatra-panaja sy hanome hasina ny fomban-drazana malagasy. Afahana namarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy ny zavanaorina anitany amin'ny distrika ny Manakara faritra Fidovinainy fionana tamin'ireo taranaka ny tompon'ny tanàna ny Manakara izay monina ny Maroala no nanamariana izany hoentina ampisongadinana ny tantara Dozité Malala lalaina Rajaona Arson sy Eric Didier. Teto Maroala toerana nipetrahan'ny razana ny andohany ny foko Antemanakara no nosafidiany ny fitaliava-paritra ny serasera sy ny kolontsaina Fidovinainy hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy zavanaorina tamin'ny ity taona 2024 ity. Tanjona ny hampafantarana ny tantara sy ampivelarana ny kolontsaina mampiavaka ny faritra. Ranoboka zany ny razana tamin'ny andro voalohany tamin'ny tanàna Manakara zany mbola sy Manakara zany anarana fa mbola tany sy nisy olombelona zany tamin'io mbola sisy olo hoe iza olo teo na iza olo teo raha sy io rangay raha asy io zany ny olo boka teo tamin'ny voalohany dia rehefa nipetraka teo zany io rangay io zany dia tamin'ny ampilao fa mbola hala sy faketany io tamin'izany mbola sisy olombelona fa dia ny biby dia raha tonga eo raika zany dia mangataka amin'ny rangay io io koa za rangay alao malalaky io dia tonga koa raiky da miboaka amin'ny raika avy ka mandalomeko reka miboy reky nareo zay tonga teo zany dia miboaka amin'io rangay io zany hoe manakara amin'ny rangay io nareo ka magnanognano fahatany amin'ity tany ity fa manatompony ny tany to fa io rangay io teo mahavologna teto io lehilahy io mahavologna teto dia nitombo zany olo zany dia tsy nafantson'ireo hoe izy ny hoe dia natao hoe manakara izy io karazana nakatra ny olombelona vao tonga teo tafarany rangay io zany no nanakatra no natonga ny hoe Manakara. Ratsahivina dia mifandray amin'ny atafana izay nampafantarina ny 20 aprily 2024 lasa teo ity natao teto Maroala ity. Tekotra hay na saina nagnadedena ny tamin'ny andro raiky. Voalohany io zany toerana ny atafana io da olom-bato napetraky ny razana. Zanaky ny fahatsangeny Maroala mitiky.
nagnatroko nagnanonan'izany io ta toerana io da olo ray teo tota zanaka tesay mate manakaragna taranakindre mahita zany ô zanaka amina zandry ô te so amina ty valagnady zanaka teny mira no ny fifankatiavanay ro tota mifandray tagna eto hay indray kasimo tagny ray tavaratry da fapitakatry la maniry ho izy ny kakavo ty maniry tia hatafagny tiky da mifandray tagna koragno ataonay lahy ty izy taragna nareo aboiny tagna orzoky aminareo ka minagnavo tagna togny io fa tsy misy karazagna io fa togny mba hifagnarahana ary seven'olo ivelany vazaha za satria nata bazaha magnirazagna taloha za io namore mandrazagna an'io nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanaovan'izy ireo fangatahana ny mba hamerenana ireo tranobe aty an-toerana manapetra ny orany fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatodosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko